na ao anaty fiara naiza naiza vitan'Andriamanitra zay rehetra mitady azy. Hitan' Jesosy Zakaiosy afantany ny anarany. Rehefa mijoro Jesosy dia misy lehilahy ray izy tsy miteny manao hoe Petera, iza moa ny anaran'ity lehilahy? Fa izy dia tonga dia nalala ny anarany. Ry Zakaiosy midina faingana fa tsy maintsy miantanyrety aminao an'io. Taita Zakaiosy, fantany anarako fa isin-dahatra voalohany. Fantany atao anatin'ny foko fa mitady azy aho. Dia nidina faingana Zakaiosy dia mifandray tamin'i Jesosy. Midina fainganao fa ho any an-tranonao aho. Lasa amin'izay Zakaiosy nitarika an'izay Jesosy ho any an-trano. Dia nanomboka nieritrery izy, fantany ny anarako, fantany koa izany ny fahotana ataoko rehetra. Dia nanomboka niasa tamin'ny fanahy masina. Nitondra fahaizan-tahatra fampatsirovana azy ny fahotana vitany rehetra. Ary voatafiditra tao an-trano Zakaiosy Jesosy. Niraisana Zakaiosy izy izany. Fibebana marina teo amin'ny fiaina Zakaiosy. Ny fandraisana an' Jesosy dia tsy maintsy miantoa amin'ny tena fibebana marina. Raha nitangavatra no mibebaka dia tsy maintsy miaiky hoe nanao tsirariny aho, nandroba aho, nangalatra aho. Ary amin'izao fiainako sisa izao dia honierako izany apodiko izay nangalako. Alleluia. Apodiko izay nangalako. Ary raha misy zavatra nangalako tamin'ny fanambakana dia honierako avy efa-teny izany. Hoy Jesosy, anio ny tonga amin'ity trano ity famonjena fa izy dia zanaky Abrahamako. Izany dia milaza fa novonjena Zakaiosy, nafana tamin'ny fahotana Zakaiosy, nomena famelan-keloka Zakaiosy, nomena fiainam-baovao Zakaiosy. Ry havako izy ny tonga eto amin'ity toerana ity. Mpanota mitady hitan' Jesosy angamba ianao. Manana finoana manday an' Jesosy. Marina fa tsy hitan' Jesosy arabaky teny intsony ianao. Tahaka an'izay fahitanao eto fa Andriamanitra sy ny teniny dia iray ihany. Ary mandray ny tenin'Andriamanitra ianao dia namany mandray an' Jesosy. Satria ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny d'Andriamanitra. Ary ny teny tonga nofokanona tamintsika. Ary ny filazantsara Jesosy Kristy izay mampitosoa ny elikanao, nanemy rano famelana ny elikao teo ambony fitany Kalvari faizany. Maty nalevina nitsangana tamin'ny maty, niakatra velona ny an-tanitra, petsaka ao tanakavanan'ndray izy ankehitriny. Manerana ny sao tontolo sao mifanentehana izy, mandehandeha ety anivony sao tontolo sao amin'ny alalan'ny sao fitovian'ny filazantsara sao. Mitsangana ao am-panavarany fonao, mantontolo raha misy miainy feo, miainy sao feo zao. Feo, miantso anao, anantona Jesosy, miantso anao, anolotra ny fonao a Jesosy. Raha misy sitraporo, raha misy safidy, raha misy etaeta, ny iovy, ny andainy Kristy ampiatrano azy ao amponao. Lazaiko aminao marina te marina tokoa fa hiditra ao aminao amin'ny herin'ny fanahy masina Jesosy. Ary noho ny fononao dia hitoetra ao anatin'ny fonao izy. Alleluia. Hitoeran'ny Kristy tomba ao amponareo amin'ny alalan'ny finoana. Raisiko ianao Jesosy, raisiko ny fanavotanao, raisiko ny famonjena nataonao. Ekeko fainao ny tombo, Andriamanitra nanganao tamin'ny maty, no ny amiko nafatesanao, manolotra ny tenako aho ho anao amin'ny ampenako sisa rehetra. Izay fanekena tsotra izay ihany dia rotsaka aminao ny fanahy masina. Alleluia.